de mieritreritra ve isika fa ho faly ny frantsay raha minjera ty régime ratsonary mampianina ty satria verina eo ampelantanany Frantsa manontolo ny mainmisy sur Madagascar zany hoe eo ambaniny vahoan'ny Frantsa indray zany zao i Madagascar et la preuve ça aty am 2015 no sa ny frantsay manizingizina fa anazy tsotro zao tsy asiana fanazavana ny nosy malagasy de mitrehitra vetika fa faly ny frantsay raha voakitikitika io régime ny era-jonary mampianina io de mitrehitra vetika faly ny amerikana zay manana zay nomena azy koa faly ny sinoa faly ny zao raha efa natona kely lay zotra mampifandray any Madagasikara sy Chine vetivety kely de nitadiavana vahaolana ny amerenana zany zotra zany satria bediny sinoa vo mianto tiany resaka tenenina zany de atao anatin'izay rotona zay de avita nyty régime ty namalifaly an'ireo sokajin'olona zay te aka tany zay manao trafikana ressources naturelles le BDR bois de rose aza moa tena ny fitondrana mihitsy no impliqué ao anatiny ny businessman sy ny karazany moa zay ny trafiquant zay miaro an'io satria mandehibe ny aferandreo am'izao fa ny sarababen'olona izay tsy tongotra hitsipaka tsy tanana andrangotra miady amin'ny anoanana miady amin'ny loto miady amin'ny insécurité miady amin'ny karazany zavatra samihafa tsy problème andreo le olona raha teo koa tsy afa manoatra ary na te hitrotra aza mialany ny beboty emoregy mialany ny vovoka azotsika nytiako tenenina ohatra le hoe général bomba général vovoka général iny isaky ny régime misy ka lasa misy zavatra mitazona zany ao andamosiny ty fitondrana ty satria misy intérêt be de be anakarazana firenena anakarazana groupena opérateur anakarazana multinational anakarazana grande puissance omemena tsikelikely ka ny tena atahoran'ity régime ty rehefa ireo vahiny ireo no mibedy azy fa zay malagasy mitrotra na malagasy tezotra na malagasy memenina tsy mampiontsona de zay le mahatonga atsika hoe sany le fitondrana Noël sany ny manao sorona ndray an'izay ho génération ao arinao le Madagasikara raha teo moa terre d'accueil tany mandray olona ty ponina sarika malalaka sy ny sisa ary tsy mampaninina ny afaka mandray an'ny aviatsy ny vazatany efatra eto am'ty ambonin'ny tany ty ary tsy fantatro raha matsikaritra atsika tena mikorotana be mihitsy ty resaka fananany tany ty am'izao fotoana zao tena mikorotana sika zao teo ny resaka an'le filatex de mametraka sika tsara angamba ty tsy fotsy hoe fanakianana mifanohatra am'izany azy manolotra karazana tremplin manolo-kevitra le fitondrana mijoro am'izao fotoana zao sika zao de mba tsara ho an'izao fitondrana mijoro zao de mba tsara zany hoe era-jonary mampianina mihitsy zany raha manana fahendrena zao mpitondra zao ny antony de ty fantatra zany fa hoe reto tany be de be alain'ny filatex am'izao reto de efa tamy 7,7 noho ny vidiny
averiko ndre mandeha zao tany be dehibe manerana ny nosy alainy filatexa zao a de efa tamy 7,770 no novidiny. Izy zany de ny vidy. Ary zay ny tenenantsika hoe raha manana fahendrena le mpitondra fanjakana ankehitriny, indrindrandrindra afaka manao transparence tsara. Zany any anisan'ny tena manahirana eto Madagasikara ry Noël. Za zao raha mitondra eto amin'ity fitondrana ty de tsy sa mamoaka ny dossier an'izay tany alohako, satria matahotra fa raha miala eto indray ka misy mandimby de ho avoaka an'izay mandimby any dossierko. De zay nge ny finosin'io le hoe amnistie fampivanam-pireneny andao samy ifanarake de mba tsy mifampikitikitiky dossier. Tadidiko ny filoham-pirenena teny amin'ny Manjakamiadana, ahoana marina momba ny ty raharaham-pitsarana ny rova ty, tsy za angamba hoe filoham-pirenena ny tokony ny anontaniana fa tany mivambotaona ny hoe taizy io may sy ahoana aiza zany ty continuité de l'état ty. Araka ny teneniko tamintsika vao tamin'ny herinandro hoe efa maty François Mitterrand, mbola misy dossier mipongatra amintsika miteny zao. Ka raha manana fahendrena zao mpitondra zao, so mba tonga ny fotoana moahana mangarahara une bonne fois pour toutes hoe raha tamin'ny 1999 no nilaza ny filatexa fa mividy tany teto Madagasikara, iza no nivarotra azy. Mametra-panontaniantsika hoe sa moka an'izany koa ve nefa le fitondrana ankehitriny. Fa raha raisina amin'izany 1999 zany a, c'était Didier Ratsiraka teo amin'ny fitondrana. So mba tonga koa ny fotoana une bonne fois pour toutes ny amiraly moa mbola eto anazavany an'izany hoe namidy ahoana, firy ny refiny namidy, anaovaninona, nakaiza ny volana aloha ny vidianana an'izany. So de mba sanatria zany ny vidianana an'le Villa Madrid tany a France, aya zany un grand point d'interrogation. Ary ahoana moa raha misy hoe fanjakana mivarotra tany amina privé no ohatra, maninona moa zavatra ohatr'izany tsy atao ampabe maso fa afempenina. 1999 efa firy taona teoriny zany ry Noël, 17 taona ateorina vo tonga le hoe zay mividy an'ity 17 taona lasa. Fa tam'izany namidy tsisy nafantatra hoe iza ny varotra, ohatriny lasan'iza ny vola, anaovan'iny reo tany reo, varotra tanindrazana ane zany. Mety mitentsika hoe 1999 de hoe so de Ravalomanana mbola maire tam'izany a, 2002 izy vo filoham-pirenena. Ary rehefa niakatra teo raha 2002, anisan'ny problema ny Marc Ravalomanana ny kitikitihana n'io resaka tany io tamin'izy vo niakatra teo. Nahatonga an'izao zavatra mifandrirondrirotra mandraka ankehitriny. Ka raha te adio tanana le filoha, inona marina momba an'izany, fa ny problema hoa tsy afaka hiditra lalina, mbola azaventsika eo rehefa avy eo, tsy afaka hiditra lalina hipaingopaingotra ny tany alohany a ny filoha ankehitriny, satria izay rehetrarehetra ny fandimby teo de missionnaire daholo, manana mission, manana hiraka atao, misy intérêt-ana sokajin'olona na sokajim-pirenena arovana. Ka raha mikitikitika aneny rabe a, so de ho kitikitihan rakoto avy ao aoriana. Zay ny
mety asa inona eradrona ary mampianana iteny momba ny tira raha ty satria ny fandehanany zava-misy zany a anisan'ny point commun ny tany 1999 sy ny am'izao zao ndray zany zao zavatra hitranga zay tany amidimidiny zao fitondrana zao a mety any amy 2030 vo hipotra ny tompony hoe mibay daholo vefa vidinay ty a ary eo no malasa sainantsika an'le fepetra hoe zay tsy manoratra tany de ho raisy ny fanjakana de ny fanjakana no averina ihany tsy misy fanjakana manana tany zany ny vahoaka ny tompony tany mandrindra de mizara ny fanjakana hoe iza ny amboly omena anareo ty ambolena fezany teny nalaza ny teneny dideratsirika tam'izany mihitsy hoe mon pays n'est pas à brader tsy atao varoboba ny fireneko fa jereo io resaka Maurice vo nandehanany filoham-pirenena io jereo ty zavatra tamy 1999 ty manao ny etony koa ny eny sinoa manerana ny faritany any eto izy tsy de manao firy fa ny tena manahirana de zao rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsony le nivarotra an'le tany zay vo mipotra le hoe anay ty tany ty fa efa vidinay tam'zao angambany mety misy dille mihitsy hoe omenanao ry 50 kilomètre carré riry no hely fa raha mbola eo fitondrana aloha aza mikitikitika an'io a sao de mampiongana fa aloha mihitsy aloha hiala zay vo mikitio zany le zava-misy tsereo daholo reo tany inona rehetrarehetra reo hoe tamy vampitoana inona nazahoandreo sy kajin'olo reo an'ireo tany reo ary so mba tonga ny fotoana anazavana momba an'izany so maninona mety mibaboka ave za re tompoko no varotra anreto ny antony a tena varotra tanindrazana le izy haute trahison zany raha ny lalam-panorenana ny jereny na io se mady mandrokandroka olo lerany tanany mandraka kehitriny azo tsy mazava intsony tokony misy zavatra azavaina ny dideratsirika moa tonga de mifinosony fotsiny taminy hoe non rien de rien non je ne regrette rien fa ny olona makatany am'izao tsy voamaly izy ny viden'le tany fa tany aloha tany io no mampanahirana ny tiraraha ty de io zany mbola miditra amy raha tany ihany ny filoham-pirenena tadidio tsara fa anisan'ny mobile anankiray goavambe nanampy teo amin'ny fidaraboa marikaravalomanana teo amin'ny fitondrana ilay hoe hivarotra tany amy koreana resaka Daewoo Corporation nefa le tany aza mbola tsy lafo tsy hoe tsy lafo moa tsy mbola hoe tonga ny koreana zany tonga de namangitra mbola vo nanonsena mbola vo efa misy fifanarahana miainga momba an'izao tezitra ny ankapoben'ny olona